Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga fandraisana ny mofinaina isika ny amin'ity talata maraina fa 7 volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary izany mba hahatonga antsika hitoetra mandrakariva amin'ny fanarahana ny tompo. Lohandelantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra, mbola veampisaoranao zahay amin'ny tombonandro amenao anay mangataka aminao mba mindra fo aminay ary ihany koa izahara ny zava-mahasoa amin'ity maraina ity hahatonga anay azo hery ary hitony fanantenana fanarahana anao. Tenena tompo fa voninkainao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy. Alaina amin'ny Jaona 1:2 manao hoe anaka, izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Amen. Manana solo vava isika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay voadidin'ny havan'ny fanekena, ary asaina isika hitondra ny fangatantsika na tsy an'ny ray amin'ny anaran'i Kristy. Hoy Jesosy manao hoe angatao amin'ny anarako izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny fivavahanareo amin'ny anarako dia manambara fa ahy ianareo, zanako lahy sy zanako vavy, ary ny ray hitondra anareo tahaka ny zanany sy ho tianareo toy ny tiavany ahy. Ahatonga anao hanam-pitiavana lalahy sy ny ray toy ny fifankatiavan'ny ray sy ny zanaka ny finoanao ahy. Izao no rojo volamena mampifandray ny fonao sy ny fanahinao amin'ny fitiavana sy ny fankatoavana andray ho Jesosy. Asehoy amin'iray fa sarobidy aminao ny anarako, fa manaja sy tia ianao dia azonao angatahana izay tianao. Amelany elokao izy ary andray anao isan'ny ankohonany. Ataony zanak'Andriamanitra ianao, mpiara-mandova amin'ny zanan'lahy tokana. Ho hamasinina ianao amin'ny alalan'ny finoanao ny anarako. Izany fahamasinana izany no hahatonga anao afaka anao ny asany ao anatin'ny tontolo feno fahotana sy ahazo an'ilay lova mandrakizay ao amin'ny fanjakany. Tsy ny lanitra ihany no sokafan'Andriamanitra, fa ny fony manontolo ho an'izay mino ny sorona nataon'i Kristy sy izay mibebaka amin'ny finoana ny fitiavan'Andriamanitra. Mahazo mitagy ny are-tsarobidin'ny lanitra noho ny are-pahasoavan'Andriamanitra ireo izay mino an'i Kristy ho mpitondra ny fahotany, ho avitra noho ny fahotany ho mpanelanelana ho azy. Manokatra trano firaketana rena ny vavaky ny toritory fo ary mihazona heri-tsotoa mahatonga an'ilay mpangataka hahatakatra ny atao hoe mamekitra amin'ny herin'Andriamanitra sy mihavana amin'ny vavaka toy izany. Mahatonga antsika hanana hery miasa mangina amin'ireo izay mifanerasera amintsika ny vavaka toy izany. Tombotsoa sy adiditsika mitondra ny herin'ny anaran'i Kristy ao amin'ny fangatantsika sy ny mampiasa an'ireo tohan-kevitra nampiasain'i Kristy ho antsika dia hifandrina tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay satria nomenao torohevitra ary nomenao alalana mba hananatra ny vavakay amin'ny anaranao ka tonga anay hahatanteraka ilay fikasanao fa zanaky ny ray izahay. Mangataka aminao izahay mba tsy ho vavaka fotsiny no hifaneraseranay aminy, fa mba hatramin'ny fisainanay, hatramin'ny fanaonay ka ahazo ny tombotsoa rehetra amin'ny herin'ny anaran'i Kristy amin'ny fangatahana sy indrindra ny maha-ambasadora ny lanitra anay. Dia ampiseho fa Andriamanitra fitiavana anao ary Andriamanitra mizara ny fitiavanao amin'ny hafa, indrindra mamela heloka ary manome famonjena ianao. Aminaran'i Jesosy. Amen.